Itafa tamin'ny ponina tetsy amin'ny tsenana ambodin'ny sotra androan'ny candidat Roland Ratsiraka nandritra fotoana io no nanambarana ary nanamafisany ihany koa fa lahara-pahamehana ny hanatanterahana ny fifidianana eto amin'ny firenena. Ankoatr'izay nitondra ny fomba fijery ny mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana miseho lany eto amin'ny firenena ihany koa ity filohany antoko MTS ity. Lahara-pahamehana ny fanatanterahana ny fifidianana ahafahan'ny vahoaka misafidy izay tiany hitantana ny firenena hoy Roland Ratsiraka filohan'ny MTS. Heverin'ny candidat ity fa tsy fotoana intsony hanemorana ny fifidianana izao. Ny vahoaka zany dia manantena mafy mba hoe tsisy tsony ny olona mpanao politika mbola mikendry zavatra hafa. Manantena mafy ny vahoaka hoe karakara izy efa tsy anasa, karakara izy efa tsy afaka mividy entana, karakara efa lafo loatra ny fiainana, dia liana izy ary maika. Zany hoe lahara-pahamehana mihitsy zany ny fanaovantsika le fifidianana faran'izay aingana, io moa efa misy daty fa hoe misy resaka vonjy-aina zany, vonjy-aina. Dia hita zany aritsapa fa milamina daholo le olona ary miandry an'izany fotoana zany. Io moa tereniny foana hoe averina amin'ny vahoaka ny fahefany safidy ny hoaviny, averina aminy fahefana izay ananany. Zon'olombelona droit de vote zany zo fototrisambatan'olona zany hoe hifidy izy safidy hoe zao ny tena itadiaviny tantana. Ohatran'ireo hoe ny antoko sasany koa zany ny vitsy anisa zay hoe ohatry tianakodana ohatran'ny hoe andeha hiroso amin'izay amin'ny fivoahana amin'ny crise tanteraka ary amin'ny fiarahana amin'ny vahoaka. Vahoaka ne mampamisy ny fidy eo dia olo tsara ny tantara ianao raha ohatra te hiteny hoe aza mifidy satria ny olona tsy maintsy hifidy. Vitsy dia vitsy ny olona andeha hiteny hoe tsy ilainy zany fifidianana. Vitsy dia vitsy sako ny tenantsika menakavy. Ka so ihany moa fa tonga saina daholo zany zareo tonga saina ny FFKM, tonga saina koa ro antoko politika vitsy izay miteny zavatra hafa. Mikasika ny raharaha fanapohana bomba izay miseho tamin'ity an'andro ity dia manana ny ambarany ihany koa ny candidat Roland Ratsiraka. Ny olom-bitsy tsy maintsy misy foana manao zavatra hafa. Mety olona ray, olona roa, olona telo, tsisy dikan'izany eo anatrehana ny fiainam-bahoaka, eo anatrehana ny fiainam-vahoaka malagasy maro anisy. Ary minoana anao fa zany zavatra zany dia taloha zany misy an'izany mitsy matoky fa mety tsy misy an'izany. So kana dia misy foana ny ohatrany isan'andro olona mangary paosy, misy foana ohatrany isan'andro olona nanao zavatra tsy mety atseroa, dia anjaran'ny mpitandro filaminana manao ny asany ary mafisitsika mpitandro filaminana ary manao antsoava mpitandro filaminana efa fantatrareo daholo izy daholo no mpanao areny anjaranareo no manao ny asanareo fa ny asanay dia manentana ny vahoaka malagasy andray anjara fifidianana. Ny asanay dia ampiseho amin'ny vahoaka malagasy hoe tia ny lalakombantsika amin'izao 10 taona manaraka izao. Manohana ny fanesorana ny sazy izay nataon'ny vondrona afrikanina izy ary mitaky ny fanohana ny vorona iraisam-pirenena amin'ny fanatontosana fifidianana nandritra ny fifidiana teny amin'ny tsenan'ny Sotrandroany moa no nilazany ireo rehetra ireo.